Miarabantsika amin'ny herin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Androany ray tika dia resaka mahakasika tarika mitaty rakitra ety seroty izay nisan'ny tena manahirana mihitsy ny mieritreritra azy hoe ara-baiboly ve reny sa tsy ara-baiboly. Za eto dia miteny amintsika fa tsy mifanaraka amin'ny baiboly mihitsy zany, zavatra tena fady indrindra amin'ny baiboly zany. Raha i Paoly apôstôly manokana no miteny Korintianina voalohany toko faha 7:9 raha nitory filazantsara taminareo rahalao izy dia tsy nasiko fandoavam-boly fa ndrao izy mahavaky tratra anareo. Zany hoe ny apôstôly Paoly zany fitaratra raha miresaka mahakasika ny atao hoe fitoriana amin'ny filazantsara dia tsy maintsy mijery amin'ny fomba sy nataon'ny apôstôly tsika nanao an'izany ve ny apôstôly. Amin'izao fotoana izao manko fa tena manahirana mihitsy ty resaka tontolo fivavahany ty resaka fitakitakiana rakitra kalamanjany ty. Mividy an'le bafy Paoly ifonikana 5 hetsy 4 hetsy reny dia mandindy eny an-tsena dia mitaty rakitra. Nahoana tsika ny manala baraka an'Andriamanitra eraky ny tsena anangona rehefa tsy misy asy tsika mpitondra fivavahana. Maninona raha mandeha mody any ambanivohitra mamboly vomanga 3 volana dia miakatra vomanga fa tsy ny anaran'Andriamanitra no anga itenenana ratsy ny arana. Ozy Paoly amin'ny Romana 2:24 mitandrema ozy izy fa nyrao dia noho ny aminareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jenitandrisa any amin'izao tontolo izao. Mahatra ve Andriamanitra? Za manokana eto dia miteny mihitsy fa tena fady indrindra eo anatren'Andriamanitra ary manetry voninahitra Andriamanitra zany. Mpitoro teny mitaty rakitra ambetsemberoa tsika matanja be malaky ny asa dia maneno ny anaran'Andriamanitra no entina mangataka fitenenany ratsy zany amin'Andriamanitra. Manao tsintsinina an'Andriamanitra zany. Ohatra manao hoe tsy mahay miasa ve zany Andriamanitra. Reto tanako reto ozy Paoly ny asa andromanalina fa tsy nakatany aminareo na dia manana fahefananao zany aza ozy Paoly satria maneno ndrao manakana amin'ny filazantsara ny Kristy. Za zany dia miteny amintsika mpitarika fivavahana mpitoro teny akalamanjana ekeko fa mafana fo nareo, ekeko fa mazoto nareo fa maninona lay izy ny tsy maintsy asiana fitediavam-boly, maninona lay izy ny tsy maintsy asiana hitatazana rakitra. Ny rakitra manko raha miresaka mahakasika ny rakitra tsika dia fomba anankiray entina ilazana amin'ny fanangonam-boly izy io. Raha am-piangonana zany resana tsy dia fanao loatra le rakitra ozy ny olona fa fanatitra. Ianao ny kosa nefa raha miditra anatin'le fanatitra dia tsy vola ndraiky io le fanatitra, tsy mifanaraka amin'ny lazain'ny baiboly. Fa azo atao ny rakitra fa saingy izao amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatra eny amin'ny mpampiadiakonia misy rakitra e. Zany azo atao amin'ny rakitra zany fa le anaran'Andriamanitra mihitsy hoentina hitatazany rakitra tompoko ny problème. Satria maninona manambany an'Andriamanitra zany. Mandiny tena zay mitoro filazantsara rehetrarehetra. Tsy natao hitediavam-bola amin'ny filazantsara, anangonam-bola amin'ny filazantsara. Jereo ny fiainana, jereo tsara ny fomba fitondrantsika fiainana ary mpitondra fivavahana. Tsy sanatria tena hoe mamely mafy fa tena sarotiny kosa Andriamanitra. Raha lanitra ny tanjony aza mamitaka olona. Andro rehefa mazava be zao ve dia mbola efa mitapitaka ihany. Anangon-drakotra eny akalamanjana. Za tena miteny amintsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Dia aza tenenina ratsy tompoko ny anaran'Andriamanitra fa mba omeo voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Rehefa nanompo an'Andriamanitra ianao, rehefa mitondra fivavahana ianao, rehefa mandresy lahatr'olona ianao dia aza asiana fitatazam-bola fa manala baraka an'Andriamanitra zany. Satria nahoana nanjentelisa izy irere hoe tonga indray le mpitoro teny ratsy mihina nyreny ratsy zay ny mandrotsaka tena tsy mety zany. Makasitraka tompoko ho tahin'Andriamanitra amin'ny manaraka indray mbola ho avy iresaka amintsika indray. Maraka siripito eto aty amin'izao tontolo izao raha misy fanefatsanga dia mijery ianareo ary raha misy antso maratsofo dia miainoa ianareo ambarao amin'ny firenena rehetra ary manangana fanevo tory hoe fazafezina.